Lasa nipetraka zay anarana zay hoe Kiangara noho izay baiko nomen'ny mpanjaka zay hoe mba kinga ary dia lasa nipetraka ho anaran'ny tanàna ilay Kiangara. Sabotsy no andron-tsena eto Kiangara. Vao maraina dia efa miroso amin'ny fanomanana ny mponina. Tonga avy amin'ny toerana samihafa ireo mpivarotra sy mpividy ka mamelona ny tsena izay anisany mampandroso ny tanàna. Anisan'ny zavatra tena mampiavaka ny Kiangara ny fananany tany mamokatra. Azo lazaina tena mbola mamokatra ny tany eto Kiangara, indrindra moa ny resaka volovary. Kiangara dia anisan'ny tsopotry ny faritra Analamanga, mamatsy ny faritra Analamanga izy amin'ny resaka voka-bary. Ary ihany koa misy an'ireo vokatra sasany aza no entina mamatsy ny faritra Betsiboka, misy mihitsy ny miakatra any amin'ny renivohitry ny Madagasikara ny resaka vokatra vary miainga avy eto Kiangara. Ao anatin'ny taona ray Kiangara dia mamokatra vary telo, misy ny vary aloha, misy ny vary atanety ary misy ny vary vaky ambiatana ilay vary be. Ankoatran'izay misy ihany koa ny hanin-kotrana, misy ny voly manelanelana, ny tsaramaso, ny voamaina sy ny sisa. Fa ireny zavatra ireny aloha dia tsy mbola tena hita hoe mameno ny tsena fa misy amin'ny ampahany kelikely eny ihany. Ny resaka fiompiana indray ny fiompiana omby no tena mbola manana ny toerana eto amin'ny commune Kiangara ity, ary ny commune Kiangara dia tena mamatsy ny tsenanam-pantokana izay efa tsena lehibe ihany raha eto amin'ny faritra Antananarivo ny resahana, dia anisany mamatsy an'izany tsenanam-pantokana izany amin'ny resaka omby ny commune Kiangara.